Savy d'une option tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miankina amin'ny fahavononan'ny parlementaire sy ny fahavitan'ny fiaonana amin'ireo fiarahamonim-pirenena hakana hevitra no iantsona ny fivoriana tsy ara-potoana raha ny voalazan'ny praiminisitra androany. Tsy misy ihany koa ny filazana fa hifarana amin'ny fanaovana akord politika ny fankankevitra atao raha ny fanazavana hatrany. Any amin'ny 520 kilometatra atsimo atsinanan'ny Taolaniary no misy ilay rivo-doza Ava ny maraina teo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Tsy misy atahorana kosa no momba ilay rivo-doza antsoina hoe Irvine any antsinanan'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Fefiloroa eto Antananarivo no vaky vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Ava araka ny tatitra avy amin'ny Apipa. Mahery ny 4,000 ny trabona eto Analamanga raha ny tatitra avy amin'ny préfecture. Mitombo isa ny lalam-pirenena tapaka raha ny tatitra voaray farany. Ny lalam-pirenena fahafito no isan'ny mampitaraina ny maro amin'ny fahatapahany io. Mifanindran-dalana amin'izay, miakatra tapaka ny vidim-piainana, miato kosa ny fitadiavam-bola ho an'ny mpitatitra. Maresaka iraisam-pirenena, nitsidika ny Chine ny filoha Frantsay Emmanuel Macron androany. Fitsidihany izay hanamafy ny toerana misy an'i Frantsa. Fifanaovantsy ny mpiara-miasa maro ihany koa no andrasana mandritra ny fitsidihana. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FMA Toamasina DSTV Antsiranana RTN TV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia miankina amin'ny fahavononan'ny parlementaire sy ny fahavitan'ny fiaonana amin'ireo fiarahamonim-pirenena hakana hevitra no iantsona ny fivoriana tsy ara-potoana raha ny voalazan'ny praiminisitra androany. Tsy misy ihany koa ny filazana fa hifarana amin'ny fanaovana akord politika ny fankankevitra atao raha ny fanazavany hatrany. Lili Rabiata. Mangingina tsy hahenona vaovao indray atreto ny fivoriana tsy ara-potoana andinian'ny parlementaire ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana. Iray andro mialohan'ny dady voaresaka anombohana io fivoriana tsy ara-potoana io tsy mbola misy ny fiantsona. Miankina amin'ny fahavononan'ny parlemanta roa tota sy ny fahavitan'ny fankankevitra amin'ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena, ijerena ny marimaritra iraisana no iantsona amin'ny fivoriana tsy ara-potoana. Aroso amin'ny filohan'ny Repoblika ny tapaka rehefa vita io fankankevitra io. Nilaza indray ny praiminisitra androany fa tsy voatery miafara amin'ny famoahana akord politika ny fankankevitra. Io anefa no nohirairaina hatramin'izay ho antony hakana ny hevitry ny antoko politika sasantsasany sy mety ho marimaritra iraisana. Nanamafy ratsaivana ny filohan'ny Repoblika nandritra ny lanonana fiara-banatratry ny taona ny zoma lasa teo fa tsy ilaina ny fanaovana fifanarahana politika. Inona ny antony fiovan-kevitra? Anao ahoana araka izany ny dingana manaraka arahiny eto amin'ny firenena mikasika ny fifidianana. Nandeha ihany koa ny feo ny herinandro lasa teo fa efa mikonokonona fanonganana ny governemanta indray ny solombavim-bahoaka akaiky ny mpitondra amin'io fivoriana tsy ara-potoana manaraka io. Paikady izay fantatry ny rehetra fa entina hitadiavana tambiny amin'ny fivoriana tsy ara-potoana io. Andrasana izay ho fandalovan'ny lalàna momba ny fifidianana izay eny amin'ny anteny mera sy ny ho vokatra io fankankevitra mampiembotra hatrany ny fandefasana ny lalàna eny Tsimbazaza io.
Any amin'ny 520 kilometatra atsimo Antsinanantolanaro no misy an'ilay rivodoza Ava ny maraina teo. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Tsy misy atahorana kosa ny momba n'ilay rivodoza antsoina hoe Irvine any antsinanan'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Fanadinika eton Andriatsilavo. Ny maraina teo no nazona vaovao farany momba ilay rivodoza Ava. Tany amin'ny 520 kilometatra atsimo Antsinanantolanaro no nisy azy. Manodidina ny 500 kilometatra isan'ora ny fikisahany ary mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora sy tafiotra 70 kilometatra isan'ora izy manodidina ny foibeny. Manohy ny diany mianatsimo manalavitra ny Madagasikara izy amin'ilay hafanganam-pandeha 500 kilometatra isan'ora. Foana avokoa ny filazana loza ho an'ireo faritra sy distrika rehetra voakasika izany. Na izany azy, mbola entanina tsy handrika ireo mpampiasa ranomasina any amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Atsimo Atsinanana. Raha ny momba ilay rivodoza Irvine kosa indray, dia nanamafy ny ao anivon'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro, fa tsy mbola misy atahorana hatreto ny momba azy. Any amin'ny 10 kilometatra Atsinanana Madagasikara no misy azy io amin'izao fotoana izao, ary tsy misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto amintsika ny fisiny. Fefilo roa eto Antananarivo no vaky vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Ava araka ny tatitra avy amin'ny Apipa. Fefilo hafa ihany koa no mbola ahina ovaky ankoatr'izay dia olona mahery ny 4,000 no trabona eto Analamanga raha ny tatitra avy amin'ny préfecture. Mioramanitra. Taorin'ny fandalovan'ny rivodoza Ava, vaky ny aliny alahady 7 janoary ifoha androany alatsinainy ny fefilo iray eny Andohatanjona Itosy. Vaky ihany koa ny fefilo eny Soavana ny sabotsy ifoha alahady lasa teo. Antony, tafahoatra ny fiakaran'ny rano sy ny tosiky ny rano. Mbola misy fefilo hafa ahina ovaky vokatry ny fidiran'ny rano eto Antananarivo renivohitra. Fefilo hoe tena vaky be zany dia eny Itosy. Eny Itosy dia eny Soavana. Reo ny fefilo tsy nataty dia vaky. Fa le fitambarany ary Bevimanga no mitambatra be ao izy misy raha reny rano telo Antananarivo miampy an'ilay any Rivomamy sy karazany fely 10 izy dia miakatra be zany ny ary Bevimanga zao dia atahorana indray iverina te Antananarivo efa manara-maso tsara zany zao ny Apipa. Ankoatra izay, mahery ny 4,000 hatreto no fantatra fatraboana ho an'ny eto Antananarivo. Isan'ireo niara-ny fahavoazana betsaka ankoatry ny faritra ny Antsimon-drano. Ho an'ny commune Ampitatafika manokana, fokotany 3 no tena nahitana izay traboana vokatry ny fiakaran'ny rano izay. Nanomboka sabotsy dia fokotany avaran-tetezana natratra teo amin'ny 7,700 teo ny traboana. Izany hoe voatery niala tamin'ny trano fonenana. Tokony eo amin'ny tokantrano 370 zany. Fokotany Atsimbohatra 320 dia ao anatin'izay moa araka ny toromarika ny menanay tsy isaina koa misy bevoka ve dia misy antitra ve. Tao avaran-tetezana misy bevoka 2 dia antitra tsy nisy. Tao Atsimbohatra 420 ny trabona izay bevoka raha 10 olona efa zokonjoko ny antitra zany 400 dia eo amin'ny 20 tafo izy ireo tokantrano 20. Dia Ampitatafika vaovao tokantrano 20 misy 20 ireo trabona. Nanomboka ny sabotsy lasa teo ny fandraisana ny anaran'ireo trabona ao amin'ny fokotany Ankasina. Na efa misy aza ny toerana ahafahana mandray ireo trabona, tsy mbola misy hatreto ny tranolay ho nenan'izy ireo. Ponina manodidina ny arivo no trabona eto. Ty zany zao ny canal C3 hitantsika ty. Ndrainga avy any Mandrangombatana misy be ty. Le problème misy ty zany ty amin'ny fokotany Ankasina tsisy digety. Tsisy digety tokony misy digety ny amin'ny sisiny iny. Dia vao miakatra ny rano dia tonga dia tondraka ny ao ambany ao zay. Zay no mahatonga ny rano matetika. Zay malariva nefa ny telefônina tany amin'ny district amin'ny commune zany. Mbola tsisy aloha trano mbola tsisy satria mbola tsy tafavory koa le trabona dia zay mety antony. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, misa 3 sy 900 sy 4,000 ny trabona ary ahitana fianakaviana misa 20 sy 700. Ho an'Antananarivo voalohany, misa 20 sy 700 ireo trabona. 490 ho an'Antananarivo faharoa, 770 sy 700 ho an'Antananarivo fahatelo, 700 ho an'Antananarivo fahaefatra,
raiky amin'ny 20 amin'ny 100 ho an'Antananarivo fahadimy ary 2 amin'ny 100 ho an'Antananarivo fahaenina araka ny antontanisa azo avy amin'ny préfecture n'Antananarivo. Natorano foana avetsika mbola itoy foana avetsika anao an'ireo fanorenana tsy ara-dalàna ka tokony samandray andraikitra ny samaravarana ny eny amin'ny fokotany ny commune ny aty amin'ny faritra ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra ary ny ao amin'ny fanajariana ny tany dia anisany tsy maintsy hojerentsika zany ao anatin'ny fanaovantsika fanavozana ny ataontsika hoe plan régional de développement dia tokony manana an'izay koa isaky ny commune ataontsika ahoana ty Antananarivo ty afaka 10 taona ho akatotsika ve ty ho feno rano eto daholo tsika rehetra ho tsetrina daholo ny lalan'ny rano rehetra izany tokony zao tsika miara-mandinika an'izany dia zao tsika miara-miady hevitra. Ankoatra ny fiakaran'ny rano isan'ny takaitrana velan'ny rivo-doza ava ihany koa ny faharavan'ny trano sy ny fiotsahan'ny tany. Isan'ny nahitana izany faharavan'ny trano izay ny tao amin'ny commune Ampitatafika faharavana vokatry ny tsy fanarahana fenitra eo amin'ny sehatry ny fanorenana. Mitombo ny lalam-pirenena tapaka taorenan'ny fanalovan'ny reny rivo-doza ava eny lalam-pirenena fahafito no isan'ny mampitarenany maro amin'io fahatapahana io fanadiniky io na saina. Eto amin'ny fasan'ny karana mangina tahaka izao ny fifamezivezena. Nampiato ny asany nanomboka androany ny mpitatitra indrindra ireo miazo ny lalana mankany atsimo. Miandry ny fahavitany lalana simba noho ny fandalovan'ny rivo-doza ava ireo mpitatitra vao mihevitra ny amerina ny fifandraisana. Ka noho ireo antony rehetra zao dia nanapa-kevitra izahay mpitantana ny tobetsony eto amin'ny fasan'ny karana miaraka amin'ny filohan'ny coopérative miaraka amin'ny mpandrara fa tsy misy aloha ny taxi brosy mandray fiaingana manomboka androany mandra piscine hoe ataontsika hoe piscine zany hoe fitohizana lalana zany na débloqué na ny situation io. Raha ny tatitra azo farany lalam-pirenena faharoa fahaenina fahaefatra amby 30 ireo no isan'ny nitondra takaitra goavana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza ava. Raha ho an'ny lalam-pirenena fahafito miazo any toliara manokana maro ny fahasimbana raha ny fanazavana. Amin'ny route nationale numéro 7 indray dia misy ny fiakaran'ny rano indray eo Ivato centre dia misy koa ny lalana izay niotsaka anelanelan'ny ambositra Carobin. Manaraka an'izay koa izay tsy azo ampiasaina antsony koa dia ny tetezana ao Ivoposa. Misy tetezana anankiroa zany ao Pombelier daholo ireo dia tapaka daholo zany lasan'ny rano. Miainga eo indray raha ho any Tuiliara miala ny Ambalavao dia ho Iaritsena koa zany dia misy inondation ihany koa fiakaran'ny rano sady mbola tsy fantatra koa hoe lasan'ny rano ihany koa ny tany alohan'ny hiditra ny tetezana. Ny RN2 moa zany dia nisy fahatapahana tany dia resaka éboulement sy fiakaran'ny rano dia ohatra hiditra ny Bricaville zao nisy fiakaran'ny rano dia ny andry adiny 4 adiny 5 ny taxi brosy dia nandeha dia tsy tapaka tanteraka aloha zany fa misy fotoana fotsiny zany rehefa mihitsana misy ny éboulement sy ny miakatra ny rano dia misy fahatapahana fa ny any amin'ny RN6 zany no misy tapaka miala anatsy 15 à 20 km miala anatsy ho any Adego dia araka ny vaovao zany tapaka omaly io lalana io lalany ko an'ny Rika ny plasan'ny rano. RN4 makany Mazenga dia hatreto aloha zany dia mbola tsisy ny éboulement tsisy ny tany ko an'ny Rika fa miala kely ny Ambondromamy zany sy hiditra ny Ambondromamy nisy fiakaran'ny rano ihany fa dia niandry kely zany adiny 4 adiny 5 eo na tapakandro mihitsy na ahafahana vo afaka nandeha ny taxi brosy. Ankilan'izay eny amin'ireo faritra misy ny lalana tapaka tafiakatra 5,1 ariary ny plany vary ary 2,000 ariary ny kafe iray kopy ary vidina 2,000 ariary ihany koa ny mofo dipaina iray. Raha ny antontanisa azo teo anivon'ny KMMSF hatrany taxi brosy manodidina ny 400 no tafahitsoka andalana amin'izao fotoana izao vokatry ny fahatapahan'ny lalana. Maro ireo mpifamezivezy no voatery miandry hatramin'ny 3 andro noho ny tsy fisian'ny vahaolana hafa amin'ireo lalana tapaka. Isan'ireo faritra nitondra takaitra vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ava ihany koa ny distrikany Bealanana. Fiara tsy mataho-dalana sy moto ihany tonga any an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny fahasimban'ny lalana. Misy aza ny ampahan-dalana sasany tapaka tanteraka ny solombavambahoaka voafidy any an-toerana Volaingo Marie Thérèse no mitondra ny fanampam-panazavana amin'ny alalan'ny Antsoatarby Arawary. Ny zava-misy amin'ny distrikany Bealanana tafarany nandalovan'ny cyclone ava tsara mariny fa tsy misy rivotra tany fa oragn'andro zany ny tegna maro. Saika tonga taby ny renirano jiaby mitôvy rano Madagasikara ary feno rano ny tanimbary.
fa ny tena voka-dratsy napetrany dia ny fahasombany lalagna Ambatria Bealanana izay efa azo lazaigna efa tsy afaka andianana ary lalagna Bealanana Antsoy izay lalagna 120 kilomètre dia miakatra 2 alina ariary saran-dalagna ary adiny 8 no anaovana zany. Misy amin'izay zany lalagna goudron fa misy lalantany egnelagnelan fa regny lalantany regny no tegna manahirana lasa fotaka ary maraiky ny tomobily zay mandalo aminazy. Dia eo amin'ny croisement Kazibetsia zany hoe Bealanana andeha Antsoy andeha Ambanja dia misy lalagna tapaka ihany koa zany 15 kilomètre alohan'ny idirana Antsoy. Fiara afaka mampitohy regny fiara Land Rover fiara matanjaka regny mampitohy dia misy ihany koa zany mitatitra amin'ny alalan'ny moto. Olona valo no namony ainy vokatry ny fihotsahantany ao Fianaratsoa renivohitra 12 volana amin'izany indrindra 17 taona ny zokony indrindra tamin'ireo fanadiny Jean Aimé no menjanahary. Trano maro ihany koa no nirotana akoatra ny fahatapan-dalana isan-karazany. Fianakaviana valo no namoiny ainy 12 volana ny zandriny indrindra 17 taona kosa ny zokony indrindra. Io no vokatry ny fihotsahany tany ka nadona trano iray tao amin'ny Fokotany Ivory ampitany gara FCE halina tokony io tamin'ny valora alina teo. Desrenay zavatra hoe mbondry misy korisa zany dia taonay hoe olona ambasady zany no mahandro kesy afaka kelikely tonga dia nitosaka tagny am'izay ny ranotany dia avy sendry ny taloha kaiky ny varambarana taty zany dia sy hoany afaka tao dia ny sasany vao sendry ny tany tao. Isany dia olona ny arotoro taty ihany no na plaza manam-pahefana no sy navovonjy ny ainy afaka tao zany no nandeha zany ny antsokoka hoe fonjeo agna ny totorany tany ery ny mpiarotoro manontolo maty ao aby dia nikorovoka niaraka amin'igny ny olo nitetezana ny epitana. Nisy ny Antsoavo ho Fitetsimbahetra anapiana ny Trabony rehetra karakarain'ny commune Ambonivotry Fianaratsoa manoloana ny lapan'ny tanàna. Antsony malala tanàna rehetra anatitra ny voatsirambiny tanàna asinay urna zany eo ivelan'ny commune eo mba hakana izay voatsirambiny tanàna rehetra foitsika ho an'ny Trabony rehetra izay eto commune urbaine ny Fianaratsoa atao moa izao mba ho fandraisan-tanana ho fifanampiana ampiarabelona eto amin'ny fiarahamonitsika eto amin'ny commune urbaine ny Antsoavo zany ho an'ny olona rehetra izay aiahina irotana ny trano na mipetraka amin'ny toerana misy hantsana mba tonga dia mifindra amin'ny havana na manatona ny tompon'andraikitra any amin'ny commune na eny amin'ny préfecture zany mba ahitana ny toerana ametrahana anareo sao dia mba hiarovana amin'ilay fihotsahan'ny tany toy izany ihany koa ny olona mipetraka amin'ny faritra ambany zany mba fiarovana amin'ny mety akaran'ny rano dia tokony tonga dia miala dia n'izao zany. Trano iray hafa norava omaly tao amin'ny Fokotany Ambodiady vokatry ny fandravana trano nataon'ny pompier teny an-toerana vokany simba avokoa ny akamaroan'ny fananana ary tsy manankelofana ireo fianakaviana tompon'ny trano mioramanitra. Any efa mivava be le trano dia naplaza amin'ny Fokotany sy ny Vomera dia tonga amin'ny pompier nanajera azy no kango nrodon'le tanànako. Toy izay ny tranga teto omaly tokony ho tamin'ny folora maraina. Rava ny trano ary manampisa ireo trabona ny fianakaviana tompon'ny trano. Nanaraka ireo dingana ara-dalàna ny fandravana trano raha ny fanadidinana tao. Izany hoe nandalo teo anivon'ny Fokotany, ny commune ary ny pompier. Tsy nisy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny pompier taorinina aravan'ilay trano hafa raha ny fitarainan'ireo mponina manodidina. Ankoatra izay tsy vita hatramin'ny farany ihany koa ny fandravana ilay trano tokony ho arodana. Satria izay tsy manana trano ilofana tsisy trano atoriana tsy tanay mihitsy hoe atao zany dia mba mangataka aminareo fitondrana ambony izay mba hijeranay akaiky. Manoloana ny tranga tahaka izao tokony ho samy tompona andraikitra ny tsirairay indrindra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao.
Tontolo ny fampianarana kosa indray dia mpianatra roa no namono ainy vokatry ny fandalovany rivodoza ava. Efitrano mpampianarana maro ihany koa no rava tanteraka. Ny alakamisy soavy izao ny fidiran'ny mpianatra amin'ny Cisco maro manerana ny nosy. Miantarandrianaivo. Goavana ny fiantraikan'ny fandalovany rivodoza ava teo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Roa ny mpianatra namono ainy raha nitatitra teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. 20 ny isan'ny Cisco voakasiky ny fahasimbana, raiky amin'ny 50 ho an'ny sekoly. 20 ny efitrano fianarana simba tanteraka, 5 ny isan'ny sekoly mampiatrano traboina. Efitrano sekoly misy 700 no simba amin'ny ampahany, 30 ireo sekoly ny ala tafo. Mahatratra 720 ny isan'ny mpianatra tsy mianatra noho ny fandalovany ava. Tany amin'ny Cisco iray tao Vangaindrano ankilany noho ny siny ankizy namono ainy io. Nisy ankizy maty zany tany amin'ny Cisco Vangaindrano, Zapa, Sandravinany ao amin'ny CEG Sandravinany. Ny fandehan'io ankizy io moa zany dia avy nianatra izy tamin'ny Zomariva nandeha lakana dia tamin'izany fotoana zany niakatra ny rano dia tamin'izay zany no antony nafaty an'io ankizy anankiroa io. Saika mihemotra avokoa ny fidiran'ny mpianatra amin'ny Cisco maro manerana ny nosy manoloan'izany. Amin'ny alakamisy avy izao io fidiran'io ho an'ny ireto Cisco manaraka ireto. Sapy Atanidy be Cisco Soavinandriny Itasy. Sapy Antoby Esta, Sapy Manazary, Sapy Anosy be Ifanja, Sapy Sarobaratra, Sapy Mandeha Vato, Sapy Andolo Fotsy, Sapy Soavimbazaha, any amin'ny Cisco Miarinarivo. Ho an'ny Cisco Rivomamo dia reto avy ireo Sapy Amboananana, Alakamisy Kely, Ambohipahandrano, Ambohimandry, Ambatomanga, Rivomamo 2, Antambolo, Ambohimasina. Ho an'ny Ambatofinandrana dia ny Sapy Soavina sy ny Sapy Ambondromisitra. Ny Sapy rehetra ao amin'ny Cisco Ambositra, ny Sapy rehetra amin'ny Cisco Fandrina, dia ny Sapy rehetra amin'ny Cisco Andramasina. Amin'ny Cisco Avaradrano dia ny Sapy Alasora. Ho an'ny Cisco Atsimondrano, Ambohijoky, Ampanefy, Soavina dia Soalandy. Ho an'ny Cisco Ambohidratrimo dia ny EPP Ampirika ao amin'ny Sapy Ambotro Manjaka satria akaiky ny fefolozany io EPP Ampirika io. Mihemotra ihany koa ny fidirana ho an'ny Zapy rehetra ao amin'ny faritra Haute-Matsiatra ambony. Ny Zapy rehetra ao amin'ny Cisco Midongy, Cisco Antsirabe faharoa, Cisco Miandrivazo, Mananjary, Anosy Varika, Tsaratanàna, Cisco Antanifotsy, Cisco Faratsio, Cisco Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano ary Brickaville. Zapy sasany ao amin'ny Cisco Ambatolampy. Amin'ny alarobia ho avy izao kosa ny fidirana ho an'ny Cisco Tomasina voalohany sy faharoa. Hatreto tsy misy fiantraikany amin'ny tety andro mpianarana io fiemoran'ny fidiran'ny mpianatra io raha ny fanazavana hatrany. Tondray ary anaraka dokavarotra isika melohany anoizantsika ny vaovao izay hita sady ny fiakaran'ny vidim-piainana taorian'ny fandalovany rivodoza ava. Io ihany koa ny disadisa misy eo amin'ny mpamboly vary amin'ny komuna Ambobao sy ireo mponina manamorona ny farihan'ny Ambobao. Rehefa avy eo ary. Misy dessin animé aminay be foana. Nenay tonami. Manay manaraka télé na Félation Passion TV. Tsy nenay mijery documentaire be tape. Tanay koa mijery foot. Télévision. Sans Blue Line TV daholo eny zany ny télé anareo trano e. Savidy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina. Fanatanjahantena, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany, tonga vaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Oui, appel vers tous les opérateurs.
appels à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers Fave et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Mivena eto amin'ny fampahalalam-baovao isika fanarotana ny zava-misy izay ny zava-mitranga manoloana ny fandalovan'ny rivo-doza ava raha ny fihetsiky ny mpitondra no jerena ho ny fiarahamonim-pirenena zary lasa fitaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny fanampiana ireo trabony Valentine Michela Ranarjon. Avy amin'ny filohan'ny pirenena mivady fehezany teny re matetika tao anatin'ny andro vitsy ny sy ny rivo-doza ho an'ny mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena iray nanaovana fanadihadiana fa oriany sasany lasa fanararotana ho an'ny sasany miendrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny zava-misy raha ny fanazavan'ny avy eo anivony KMF Knoe ary tokony hazava ny loharano marina ny poiran'ny fanampiana. Ao anatin'ny fotoana fiomanana ho amin'ny fifidianana ihany koa toedrarara politika misy Madagascar dia izay no anairana ny sainy tompon'andraikitra rehetra hoe voalohany indrindra manoloana ny toe-java-misy tokony ho hajaina ampiseho foana hoe tany-tandalana isika eto Madagascar ary tsy hiezaka anararoatra ny toe-java-misy hoentina isehosehoana ihany koa na anaovana fampelezan-kevitra sahady mialoha amin'ny fotoana amin'ny fizarana ireo fanampiana maro samihafa dia anairanay tompon'andraikitra izay hoe asehoia tany-tandalantsika manaja ny lalàna dia aoka tsy ho ararotiny izay hoe ho an'ny mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadihadiana kosa efa toetsaina mipetraka eto Madagasikara ny fisehosehoana rehefa manome fanampiana saingy porofo ihany koa fa tsy nanapa-kady maharitra sy viana ireo mpitondra ankehitriny raha toka efa nazatra ny hoe tsy maintsy andalovan'ny rivo-doza ny eto amin'ny toerana. Tsy misy maharatsy anazy ilay fanampiana fa raha ohatra ilay izy hoe misy endrika fanararotana zany mba ahafahanao mahazo ataontsika amin'ny teo frantsay hoe tribune dia tena manahirana izay ary lasa mifampitaiza ao anatin'izay zany tsika ny tena marina mantsy ny fanampiana ny olona tena manampy dia ao anatina fanitretena tanteraka ilay tokony anaovana anazy raha ohatra ka tokony hoe tena manahirana aloha zany ary eo fa niteneniko tamin'ny andron'ny peste hoe le atsika eto tanàna zany ohatrany hoe tapohan-javatra foana tsika ary mitangana be tsaraka ny eritreretana foana ny fiatraikan'ny loza na aretina takan'ireny ny antony dia satria mety mbola mila manao ezaka be tsika any amin'ny fiomanana sy ny raha tokontsika ka tsara homana tsara dia ny meloa sarotra moa ny anymetsiny fa fijeriko anazy tokony ezaka ngeda be tokony mbola atao io tampoka foana tsika tratrany tsy ampozina foana. Aiza ho aiza araka izany ny paikady mazava napetraky ny fitondrana entina miatrika ny rivo-doza tahaka izao fanontaniana saika ny verimberina isan-taona rehefa andalovan'ny rivo-doza ny firenena. Na miakatra aza ny rano ankehitriny hilarana hatrany fampitana lakana eo amin'ny renoranon'ny Kopa Antony mitombo ny fotoana lany vokatry ny fitohanan'ny fifamoivozana miaina ihany koa ny vola mivoaka amin'ny isambatan'olona raha lakana no andehanana Gaetan Andriatsilavo. Tsy ana mifaritra akory fa eto Antananarivo renivohitra no ahitana lakana tahaka izao. Tsy ny eto amin'ny renoranon'ny Kopa ihany fa atreniny elakelan-trano ahitana lakana avokoa rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao ka miakatra ny rano. Ilarana zany eto Kopa hiazo ny ilany andrefana Ambohidrapeto sy ny manodidina. Manala fahasaranana ny mponina ny fampitana lakana eto ary mampidi-bola ho an'ireo mpampita lakana ihany koa. Za zao isan'andro mandeha amin'ny bisikileta raha manodidina riako adiny iray sy fahatelony eo satria zahay ny Akorondrano miasa nefa za ny Ambohidrapeto miala dia zao zany zao
adany ndray latsaka folony anaovako an'ity makety etsy korondrano amin'izao dia iza zao somary sahirakirina kely azony raha miakatra lalana raha vao miakatra ny rano dia tsy maintsy mifindra ny lalany lakana satria misy an'ilay korba dia tsy mety dia zao izao raha le terisy taloha dia mifindra eto mba mahitsihitsy kokoa dia mba fa le olona mitombo akoatraoatra zay koa mitombo ihany le olona aloha tsy matahotra satria efa isan'andro iainana isan'andro le izy tsisy tsony fatahorana lakana koa mba tsara ihany fa tsy dia hoe laka tokana zay le izy afaka mihitsy aloha zany amin'ny akabeany na eo amin'ny frais zany na eo amin'ny fotoana frais aloha zany dia 500 maraina dia 500 ariva fotoana koa zany raha mandeha taxi brosy taxi be ianao ho le mirava amin'ny 5 ianao amin'ny 20 ianao tonga any an-trano jejirefo zay distance be zay mety mahavita zavatra maro tonga any an-trano ianao tonga aloha mihitsy manana eo amin'ny adiny roa sasany eo zany atongavana ao an-trano zay vao tonga mampandeha taxi be avary ny maraina ireo avy any Ambohidrapeto sy ny manodidina iazon'ny tanan-dehibe amonjy ny asa no betsaka ny hariva kosa mifanohitra amin'izay any ka filarana tahaka izao no misy na miakatra aza ny rano tsy misy atahorana hoy ireo mpampita lakana eto dia lalana io somary mamotapotaka kely ihany fa zo ariva izy efa miverimberina ka amin'le efa tsy dia misy rano intsony zay tsy atahorana ve le rano miakatra tsy atahorana ka ny olona rehetrarehetra zany le efa zatra moa tsisy atahorana konko le izy efa en sécurité tsara na tena le misy an'le tady dia mitsatoka dia ny olona mpitondra azy konkoa efa olona efa zatra mpiara-miasa aminay teto hatramin'izay na eo aza nefa izany rehetra izany misy ora ahafana miasa hoy izy ireo isoroana ny loza mety iseo tonga le lalana iny raha ho ery izy zao dia tsy afaka fa be bararata be fa eto izy tonga dia mahitsitsisy mpanakatsakana mihitsy zany iny lalana iny tena miala ny ariva fito sasany dia maraina zay ny 5 sasany dia efa eto zany hoe raha voatarakina fito sasany dia efa tsisy lakana intsony satria le rano mantsy efa miakatra be dia le fanasorana an'le tady amin'ny ariva mbola olana be dia izay mampatonga anay hoe tsy maintsy ferana hoe hatramin'izao ihany no miasa fa io moa tena nanomboka tandroany ve tena miakatra ny rano no efe an'le olana efa hatramin'ny maly ka efa hatramin'ny maly izy no efa niakatra be ohatr'izao no efa tetily lakana fa tamin'ny sapotsy izy mbola tery ambany miisa roa ny lakana miasa eto 7 lahy no mifandimby isan'andro manao ny asa 100 ariary isaky ny olona ny fiampitana ary mazaka olona 520 hatramin'ny 520 eo ny lakana iray mampiditra hatrany amin'ny iray hetsy ariary isan'andro izy ireo amin'izao fotoana izao izay mampiakatra ny rano sy mampitombo ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'izao fotoana io vola azo io no ifampizarany izay miasa tontolon'ny fambolena kosa indray dia hita taratra amin'ny vokabary ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina sady ny fiantraikan'ny fandalovan'ny rivodoza voalohany tamin'ny ity taona ity mienatra amin'ny 100 ny vokatra hoy ireo mpamboly ankilan'izay nefa dia hita miakatra ihany koa ny vidibary eny an-tsena eny arahan'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro miantarandrianaifo sisa tsy simba tamin'ny fandalovan'ny rivodoza va ireo vary ety an-tanimbarina Ambodiady ireo difotro ny rano ny ankamaroan'ny volovary izay nanano sarotra ny fijinjana raha ny fanazavan'ireo mpamboly tombaran'izy ireo ny 900 ny vokatra vary aloha le vokatra tsara ihany fa rehefa miakatra ohatr'izao zany ny rano dia betsaka le vary very azy mangatsika le mpijinja vary raha ohatra zay tokony azo 20 etana dia eo amin'ny atsasaky ny ray etana eo zany ny very tsatsany cyclone iny le vary reo dia ohatra ny tsatsany rano daholo hiditra zany ny akamaroany efa fotoana n'izao efa tara kely ary ty vary ty zao tokony efa tamin'ny iny izy tamin'ny sabotsy ny natao dia tao anatin'le cyclone dia androany vao mba tsaratsara ny andro dia androany izy ny natao raha ho an'ny eny an-tsena kosa indray nahitana fiakarany 50 ariary ka hatramin'ny 70 ariary isan-kilao ny vidim-bary tato anatin'ny herinandro
eny amin'ny mpamigady mahatratra 7,740 ny iray kilao amin'ny Macaulay raha 7,740 ariary kosa izany ny herinandro lasa teo. Raha ho an'ny mpanjara kosa indray 540 ariary ohatra ny kilao ny vary gasy raha toka 440 ariary zany teo aloha. Nijanona ho 540 ariary kosa ny iray kilao amin'ny Macaulay. Tsipala 240 ariary ny iray kilao. Vary stock 700 ariary. Ahina hiakatra trany vidim-bary io hoy ny mpanjara. Teo izao lasa nidina dia tamin'ity cyclone-ty izao lasa niakatra kely indray nanatombo 80. Nenay izao mbola le vidiny taloha ihany fa nenay mbola tsy nakarinay fa tokony hiakatra izao. Fa mety mihena noho ny tombatra teo aloha. Mena ohatra zao ny sasany hoe 2,000, 15,000 ny tombom-barotra teo aloha zao 25 ohatra. Dia mena ohatra zany zao hoe 10,000. Dia nisy ny sasany 15,000 dia mena 5,000. Tamin'ny findroan'ny cyclone izany niakatra dia niakatra kely niakatra 10 kilao. Tsy ino aloha miankina an'ilay orana indray io. Raha misy cyclone indray dia tsy maintsy miakatra ny vary. Satria raha vavayavy ny orana dia miakatra ilay vary. Ny PPN zany ohatran'ny niakatra kely androany zao. Ohatran'ny tapitra niakatra kely avokoa izy. Bekara zany amin'ilay kely 20 zany ilay miakatra an'ilay izy. Tsy ny eto afovoan-tany ihany. Ahitany fiakaran'ny vidim-bary sy ny entana ilaina amin'ny andavanandro ihany koa any amin'ny faritra hafa toa ny ao Tomasina izay isan'ny lasibatra indrindra tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza avà. Velona ny disadisa eo amin'ireo mpamboly vary ao amin'ny komuna Ambobao sy ireo mponina manamorona ny fariana Ambobao. Ankilan'ireo mponina mitaky ny amoahana ny barazy vokatry ny fiankaran'ny rano. Andaniny kosa ireo mpamboly miaro ny tamimariny izy ireo fanadiny io ny nasaina. Tafondry zareo hoe horitana zany ty hoavadika ato amin'ity tany ty dia nefany eritreretina hoe tamba mbola le varin'olona ato mbola manta daholo. Araka izany mijoro ireo mpamboly vary ato amin'ny komuna Ambobao Antiroka manohitra ny fikasana amahana ny barazy ato amin'ny farina Ambobao ary mitsangana ny andro masopokin'olona hiasa andro amanalina hiaro ny barazy. Sina fiambenana zany ny isaky ny vavarano mba so dia misy mamaky zany le izy ny amin'ny reto tanàna rehetrarehetra tao amoron-drano reto zany ohatrany efa misy efa tonga ny tany zany tafiditra any anatiny zany le rano dia ireo zany nangataka hoe mba ho avoaka zany le rano dia nefa le vary ato tena erahana mahita zao tena mbola manta daholo ny ankabeazany. Raha ny fantatra tanimbary manodidina ny 20 hektara no dibo-drano raha voana ny barazy. Fototry ny fiakaran'ny rano eto amin'ity farity ihany koa ny fanotofana tany raha ny fanazavan'ny filohan'ny FMR na ny federasiona ny mpampiasa rano. Ty sady misy vary misy trano dibotra aza zay tokony mba eo zay mba elao mihitsy le fanotofana an'ity laky ty fa io zao tena hita mihitsy fiatraikany zany tan'ity taon'ity satria ato zao misy firektara ngamba io totofana manaovana orinasa ambady io misy an'izay ao dia amany hektara mihitsy mba jojoro be ny totofan'zalao. Ity zany le lorano mora ty mora mitongo be izy ny mety herena amin'le fanotofana ngamba aloha tsy mbola nisy zany fanotofana laky zany. Nanantona teo anivon'ny komuna Ambobao Antiroka ny mpanao gazety mahakasika ity raharaha ity saingy tsy teo atoerana ny ben'ny tanàna. Arahina akaiky aretina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Kolo TV FM manitoy nyity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny raharaha Hossein Arfa ny ministry ny fitsarana. Mpiandro fonja roa ary infirmière major iray miasa eny Antanimora no nalefa MD eny Tsiafa izay nanampy azy nitsoaka ny 24 Desambra 2024 teo. Mitoy ny fanadidina ankehitriny. Misy ihany koa ny mandat d'arrêt international ho azy no izy any France ankehitriny ary ho fampiarana ny fifanarana sy ny avin'ny firenena rotota ny taona 770. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia tontolon'ny baolina kitra afrikana ho tanterahana ny 13 janoary ka hatramin'ny 4 febroary ho avy zao ao Maroc ny CHAN 24 firenena afrikana 14 no andray anjara amin'izany. Fanadiny setra Randrianasy. Ho tanterahana any Maroc ny 13 janoary ka hatramin'ny 4 febroary ho avy zao ny CHAN 24 Anisany nandiso fanantenana ny piti baolina kitra
ny tsy natao anaty lisitra ny ekipan'ny République démocratique ny Congo izay nisalotra ny anaram-boninahitra farany. Mizara osokajy efatra ireo ekipa andray anjara amin'ity shanina 7 sy 20. Ity ka ao amin'ny vondrona A no misy ny Maroc mpampiantrano, Guinée, Soudan ary Mauritanie. Eo amin'ny vondrona B no misy ny Côte d'Ivoire, Namibie, Zambie ary Ouganda. Eo amin'ny vondrona C ahitana ny Libye, Guinée équatoriale, Nigeria ary Rwanda. Eo amin'ny vondrona D no ahitana ny Angola, Burkina Faso, Cameroun ary ny Congo Brazzaville. Ny fifandonana eo amin'ny Maroc sy ny Mauritanie eo amin'ny kianjan'ny Casablanca ny sabotsy avy zao amin'ny fitora sasany arivo no anokatra ity lalaony shanina 7 sy 20 ity. Maresaka iraisam-pirenena dia nitsidika ny Chine ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany fitsidihana izay anamafy ny toerana misy an'i la France. Fifanaovatsy ny mpiara-miasa maro ihany koa no andrasana amin'izany fanidina amin'izany France 24. Terrain du premier empereur. Fitsidihana voalohany any Chine nataon'ny filoha frantsay ity androany ity. Anamafy ny toerana misy an'i Frantsa ny filoha frantsay Emmanuel Macron mandritra ity fitsidihana ataony ity. Orisahana manokana ihany koa ny famatsiana vola ireo mpampirorohoro sy ny krizy ao avaratry Korea. Raha ny fantatra, mifandray amin'ny Pyongyang i Pekin ka hiditra ao mpanelanelana amin'izany i Frantsa. Ankoatr'izay, oresan'ny filoha frantsay ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. I Chine no voalohany amin'ny fandotonan'ny tontolo iainana eran'izao tontolo izao. Saingy taoriny ny fisitahany États-Unis tao amin'ny Accord de Paris momba ny toetrandro. Milaza i Frantsa fa tsy afa-miala amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Pekin. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena kosa dia tsy mitsahatra ny miady mba hisian'ny fitovizana eo amin'ny fanakalozana ara-barotra ny filoha frantsay. Mpitantana orinasa 50 no hiaraka aminy ao Chine androany ary fanaovan-tsony mpiara-miasa maro no andrasany. Anamafy ny fiara-miasa sy ny fifandraisana amin'ny Xi Jinping ihany koa ny filoha frantsay. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao-songadina tamin'ny amin'ity alina ity. Any amin'ny 520 kilometatra atsimo antsinanantaonany ary no misy an'ilay rivo-doza avany maraina teo araka ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Tsy misy atahorana kosa ilay rivo-doza antsoina hoe Ervinina hatreto. Fefiloro eto Antananarivo no vaky vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ava araka ny tatitra avy amin'ny Apipa. Mahery ny 4,000 no trabona eto Analamanga. Ary farany moa dia mitombo isan'ny lalam-pirenena tapaka raha ny tatitra voaray farany lalam-pirenena fafito ny isan'ny mampitaraina ny maro amin'ny fahatapahana io. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia avelo amin'ny fotaon'ny tompoko. Tianao anaraka fivoaran'ny teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha inao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino en Blue Line TV en vue Ni vaovao dia ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.